avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolo Cianoni vaovao. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Manolo Cianoni vaovao. No tanteraina teto Antananarivo androany ny fionana tapo ny fahadimambefapolo nireo filohampanjakana mandrafitra ny vondrona SADC nandritra izay no nandraisany Andry Rajoelina ny fitantanana ny vondrona. Manam-porofony tsy mahatanitandalana ny Madagasikara tsy fisian'ny toyny amin'ireo fanadihadiana lazaina fa misokatra eto amintsika indrindra ireo raharaha mafana. Nanatanteraka diabe mangina ireo teratany malagasy monina ny Mayotte androany ny antso ny fampitsarana ny herisetra samihafa mahazo ny malagasy. Miantso ny manam-pahefana ao Mayotte hanokatra fanadihadiana momba ny raharaha namozana ny Armel Florent tapabolana lasa izay izy ireo. Efatra mivalopolo taona bebe Ravona Sol Christine mivarotra ny tenany mba halo tena eo amin'ny fiainana andavanandro. 3 ariary eo no azony anatin'ny iray andro ka izay no tsinjaraina sy ezahana izy tahiry itsinjovana ny vody andro merika hoy ny nambarany. Eo amin'ny maresaka iraisany pirenena olona manodidina ny 53 no namony ainy ary 60 ireo tsy tapopoaka ao Pakistan amin'izao fotoana vokatry ny mafy ny firotsaka ny orana tany ny toerana ny alakamisy lasa teo raha nitatitra ny fahefana ara-paritra amin'sana ny fitantanana ny loza androany ny Antsipriany izay. Aterina indray ny arahaba topoko lasy topoko vava anao izay manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Kolo TV amin'izao alahady alina fa 17 ny volana aogositra 2024 izao asaina mpanazany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. No tanterahina teto Antananarivo androany ny fionana tapo ny fahadimambefapolo ny ireo filohampanjakana mandrafitra ny vondrona SADC nandritra izany no nandraisany Andry Rajoelina ny fitantanana ny vondrony toy ny mahazatra fampanantenana fisehosehoana no nanamarika ny lahateny fanadihadiana no tateriny santatra ny aina. Totosa teto Antananarivo androany ny fionana tampony fahadimambefapolo ny ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena mandrafitra ny vondrona SADC. Nandritra izany no nanatanterahana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny Zimbabwe sy Madagasikara izay hitantana ny vondrona mandritry ny herintaona. Tsara ny vokatra raha ho an'ny Zimbabwe izay nahavita ny fiampitoam-piasany nakasitraka izany manokana ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny SADC. J'exprime ma gratitude la plus profonde au président en exercice de la SADC. Mankasitraka manokana ny filohampirinasa ny tenako noho ny ezaka nataony sy ny fahaizany mitarika ary ny vinana sehony nandritra iny taona lasa iny. Nisy akony tamin'ny fampandrosoana ny fandaharan'asa industrialy teto amin'ny firenena ny fionana antampony fa 420 ny SADC natao tany Zimbabwe. Nasehony ihany koa ny fanoloran-tena ny tsy tapaka hiroso amin'ny fanatratrarana ny tanjona sy ny fanohana ny fampivondronana ara-paritra, ny fampandrosoana ara-toekarena ary ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena mpikambana. Anisany nanamarika ny fitantanan'ny Zimbabwe any SADC ihany koa ny fionambe voalohany natao tany amin'ny volana May tamin'ity taona ity mikasika ny faritra arovana manirana sisintany. Tao anatin'izany fionambe izany no nankalazana ny 5 taona ny nisiany ireo faritra arovana ireo. 25 ans d'existence de ces aires. Araka ny filaharana sy ny fifandimbiasan'ny fitantanana anjaran'ny Madagasikara no mitarika amin'ity taona ity. Andry Rajoelina araka izany no filohan'ny SADC manomboka androany. Hijanona anaram-boninahitra sa hitondra tombontsoa ho an'ny mpikambana eo amin'ny SADC. Izy vokatsoa azo tsapahitanana ho an'ny Madagasikara ve ka hiavaka ny hoe isika no mpitarika sy isika mpikambana.
io no andrasana amin'izao fandraisana ny fitantanana izao raha ny ankehitriny fa 12 amin'ireo firenena 14 mandravitra ny SADC Madagasikara raha amin'ny lafiny toe-karena izany hoe faharoa amin'ny farany. Ia tsara ve izay atao anatin'ny fempotoam-pitantanana herintaona? Toy ny fanaony mazatra betsaka ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina tsy nisy drafitra sy paikady mazava nahazo ny anjara fampanantenana ihany koa ny mpikambana ao amin'ny SADC ary nisy apahana lahateny nolazainy tamin'ny COI naveriny androany. Un bon père de famille est celui qui sait nourrir sa famille. Tsara ny ray mahavita mampisakafo ny ankohonany ary ny filohampirenena tsara dia ilay mahavita mamelona ny vahoakany ary amin'ny maha filohan'ny SADC sy filohan'ny Madagasikara ho filoha tsara ho an'ny vahoaka sy ho an'ny fiarahamonina isika aho. Fantatsika fa lehibe ny fanamby ary feno sakana ny lalana fa tsy misy ny tsy ho vita rehefa miaraka amin'ny vina mazava sy ny finiavana politika. Rien, absolument rien n'est impossible. Mitodika aty Madagasikara ny masony Afrika mipetraka ny fanontaniana ho an'ny mpanara-baovao ho tanteraka ve izany fampanantenana izany sa ho toy ireo fampanantenana natao tamin'ny vahoaka malagasy. Ny mpikambana teo amin'ny SADC izay nampanantenainy Andry Rajoelina fa afainganana sy hitarina ny fampiasana angovo azo vozina nefa ny firenena tantaniny androany mbola miaina anaty telestazy lavarena sy tsy hita fiafarana. Ny faranaraka izany ny fandraisan'ny Madagasikara ny fionana tampony SADC inona ny vokany teo amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka na nitry ny herinandro na dio ny tanàna teto an-drenivohitra itoy ve izany sa hiverina amin'ny laoniny toy ny mahazatra. Manam-porofony tsy mahatantan-dalàna ny Madagasikara tsy fisian'ny toyny amin'ireo fanadihadiana lazaina fa misokatra eto amintsika indrindra ireo raharaha mafana. Hatreto mangina i Andry Rajoelina amin'ny raharaha Boeing 777 tsy hita toy ny raharaha fanapoizinana tsy hainopeo ihany koa itsay Christian momba ny volamena nivadika ho Bolongamby. Io ny nasaina. Takomana amin'ny resaka teleferika adinoana amin'ny fandraisana ny fivoriam-ben'ny SADC ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena. Tsy manafoana ny aya amin'ny Andry Rajoelina momba ny raharaha Boeing ny mahafilohan'ny SADC azy ho nisy olombavim-bahoaka. Tsy manala ny adidy amanandraikiny zany efa 524 sika zao ka tsy ekena ny famerimberezana saim-bahoaka ka nadinoana any ireo raharaha mahavoasaringotra olona ambony eto amin'ny firenena toy ilay volamena nivadika Bolongamby ny taona 2020. Le resaka Boeing 737 ohatrany sarotra ihany inona tsisy hidiran'ny prime ministre tsisy hidiran'ny filoham-pirenena fa izy zany tompona andraikitra amin'ny firenena tsisy hidiranareo ve ny raharaha-pirenena zany hoe raha izany ny tenenina dia tsisy mitondra ane zany ny firenena olon'oloko azy eo fotsiny mahazo toerana eo fotsiny fa tsy hita hoe anao inona efa fotoana ela koa nisy ny hoe ny volamena izay nivadika Bolongamby raha tsaronareo tamin'izany dia ny prime ministre no intérim zany hoe izy tompona andraikitra mihitsy no intérim tao amin'ny ministère ny mine tamin'ny siny le volamena vadika Bolongamby io ka noho izany aiza ny fanadihadiana mikasika an'izany very fotsiny ihany ve ny harem-pirenena tsisy mangarahara tsisy tany-tandalàna eto amin'ny firenena. Efa hita an-toerana ny sampam-pitsikilovana sy mpanao fikarohana Amerikanina momba ny raharaha Boeing inona no andraikitry ny fanjakana malagasy eo anatrehan'izany sa itazapotsiny. Boeing volamena fa tantara mitohy ihany koa ny fanampozinana ara-tsakafo ary miamitatra amin'ny ankolafikery hafa izany noho ny tsy fivoahan'ny marina. Misy zavatra tsy mazava mihitsy le izy hatramin'izao ve dia tsy mbola mivoaka amin'ny marina aiza ny fanadihadiana natao mila mangarahara zany vita ho azy amin'izao ve izy ohatry ny takotakomana fotsiny ihany nisy ve ny orinasa nakatona satria hoe nisy zavatra lany daty nampiasaina nisy zavatra tsy tokony nampiasaina nisy akora tsy tokony nampiasaina tsony nanao sakafo natao sakafo dia nisy ve ny orinasa nakatona ny amin'izany tao tsy fantatra nisy tompona andraikitra ambony hoe voatonontonona amin'le iza le izy zany tompona andraikitra ambony voatonontonona zany ve tokony mbola omena toerana foana. Firaisana tsy kombakomba ny tsy fandraisana andraikitra eo anatrehan'ny fandikan-dalàna ho iatran'ny fanazavana. Misy rafi-pitsarana maro eto amintsika na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana fa tsy hita mazava ny vokatra azo tsapahitanana avy amin'izy ireny. Toa mailaka rehefa ny madinika no mangalatra koa tsy ela rehefa olona tsy mitovy firehana amin'ny mpitondra fa rehefa misy raharaha mahavoasaringitra ireo mpitondra na ny namany tsy hita toyny izay ny raharaha. Io fomba fiasa io izay toa efa zary lasa fahazarana ary na ny olom-pirenena azy efa mahay fa matoy izay ny raharaha tsy misy toyny satria olona ambony eto amin'ny firenena no mpiray atendro amin'izany.
raha mbola izay anefa no mitoy tsy hisy fampandrosoana azo antenaina fa ho volakakafitra ka ny omaly tsy miova ihany. Falafombava ho hafa mihitsy no tanteraina androany ny fanompo-pivavahana ho fandehanany filohan'ny FJKM Dr Andriamazo Soiri Kwame isotro ronono rehefa navita 70 taona na ampitandrina sy 9 taona na filohan'ny FJKM. Raha ny fandaharam-potoana ny alarobia izao no fantatra izay andimby azy. Fanadihadiana no tanteriny tozy ny Rina Tahiry. Navita fepo-tom-piasana indrony Dr Irako Andriamazo Soami mialohany nandehana misotro ronono izao. Izy no filoha fahadimy ny FJKM. Namakivaky toe-drara maro satria efa nitantana ny FFKM ihany koa. Ny asa mahafilohan'ny FJKM nitapitra fa ny fanohizana ny fitoriana ny filazantsara mbola hitohy hatrany. Fa ianao dia ray aman-dreny ny fiangonana ka amin'ny fotoana rehetra dia maniry izay mbola hitenenanao raha ilaina no miteny, ny ananaranao raha ilaina ny manaratra fa mijanona ho ray aman-dreny ny fiangonana ianao. Navita be teo amin'ny fitantanana ny fiangonana ny mpitandrina Dr Irako Andriamazo Soami ao ny faneho-kevitra ireo synodista sy mpitandrina ary olon-tsotra. Ireo misionera vivela miara-miasa amin'ny fiangonana FJKM dia mahita fa tena niasa ny filohan'ny FJKM isotro ronono nandritra ny fotoam-pitantanany. Mahafinaritra. Tena mahafinaritra ny fotoanan'ny président Ami dia efa navita zavatra betsaka hita fa izy tena nanome ohatra tsara ho an'ny fiangonana amin'ny fomba fitondrana tena sy ny resaka ifaraisana fa fizoroana fahamarinana kosa. Jubilee in the Bible is a very important concept. Ny hevitry ny jobily eo amin'ny baiboly moa zany dia voalohany indrindra aloha hoe makaina ny tany araka le fetoana zany tao amin'ny Israely miasa enitaona ny tany dia amin'ny fahafitony taona dia tsy miasa ny tany fa amin'ny endrika iray koa dia fanafoanana ny trosa rehetra miverina amin'ny laona indray io raha le 50 taona dia iriny koa zany ho antsika eto Madagasikara fanafoanana izay mety ho trosa koa na fahantrana fijerevana ny mahaolona ary ny CWM koa dia manome lanjy ny fananana fiainana feno ho an'ny fahariana sy ny manontolo ny olona. In terms of debt cancellation but as well as rest in people's lives as a whole. Ny joro amin'ny maharay aman-dreny azy nanoloana ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary ny fireneny Dr Andriamazo Soiri Kwame ho hiatrano ireo fanohi-kevitra. Isan'ny mpitondra fivavahana na asaina motipotika ny tsirariny sy ny tsy mety teto amin'ny firenena. Na inona zavatra miseho teo amin'ny fiainany na inona zavatra miseho teo amin'ny fiarahamonina ary na iza manatrika ny toroteny dia nitazona an'izay foana hoe na itsy ary tsy mivoana amin'ny tenin'ny soratra masina sy ny efatra fanamasina izay ny toroteny nataony ary isaorana anazy satria hatramin'ny androany dia mbola mampatsiahy izy hoe inona moa ny antom-pisinao, inona ny antony havelomanao, mety fahefana ve, mety fampiasana ny vola ve, ka ny mety hitazomanao ny fahefanao sy ny filanao rehetra dia anaovanao tsintsina ny manodidina anao. Tsy mivizehana izany zany fa kosa tena afatra apetraka ho an'ny kristianina rehetra satria rahantsika malala ny fiarahamonina misy ankehitriny. Ny mpitandrina Dr Irako Andriamazo Soami izay indraindray hiara-ny fanenjehana noho ny fahitsiana amin'ny filazanany tsy mety eto amin'ny firenena. Banga ny toeran'ny filohan'ny FJKM mandribatonga ny fahalaniny ny filoha vaovao indray ka ny beron'ny sinoda foibe ano mitantana ny fiangonana. Ny fifidianana izay ho tanteraina ny alarobia avy izao araky ny fandaharam-potoana. Nanatanteraka dia be mangina ireo teratany malagasy monina ny Mayotte androany. Ny akanjo fotsy avokoa ireo malagasy anjato ny lahatra nanaraka arabe tao Mamoudou hatreny amin'ny lapan'ny fitsarana tany Antoerana miantso ny fampitsaharana ny herisetra samihafa mahazo ny malagasy. Ankoatr'izay miantso ny manam-pahefana ao Mayotte hanokatra fanadihadiana momba lerarana moizana ny Armela Florent tababolana lasa izay izy ireo araky ny fanadihadiana trany kabay eloha. Naneo firaisankina maneho tsy fankasitrahana ny herisetra mianjady amin'ireo teratany malagasy any Mayotte androany ireo malagasy monina any amin'ny Tino sy Ity. Vomaraina izy ireo nanao diabe ampilaminana ny tety ny arabe tao Mamoudou ka hatrany amin'ny lapan'ny fitsarana Kawini
nanao akanjo fotsy nitondra sorabaventy ireo malagasy anjatony ary nanandratra ny feo atsaharo ny erisetra. Raha ny fanazavana dia etsika natao hitakinany rariny sy ny toyny momba ireo raharaha namoizana hain'ny malagasy tany Mayotte. Raha tsy laza afa-tsy nitranga famonoana any Armela Florent tovavy 7 taona tao amin'ny torapasika Milea Sanfi ny Alahady 3 Aogositra teo sy lozam-pifamoivoizana tany Sonjo namoizana ny hainy ilay zazavavy kely 4 taona tamin'ny 19 Desambra 2020 izay samy tsy misy tohiny hatramin'izao sy ireo tranga samihafa mpahazon'ny malagasy any toerany. Hetsika izay tsy nisy fanemba-tsembanana avy amin'ny mpitandro ny filaminana toy ny eto Madagasikara. Raha iverenana malagasy manodidina ny 30 teo no eo efa nanao diabe avy tany Jaoji niaraka tamin'ny nofo mangatsika ny Armela Florent nankany amin'ny seranam-piaramanidiny Marcel Henry izay nanao veloma azy farany ny alohan'ny odiny taty Madagasikara ny herinandro lasa teo. Tamin'io diabe fanaterana vatamangatsika io dia efa niantso ny manampahefana tany Mayotte andray andraikitra ireo teratany malagasy. Tsy nandrenesana toyny izany ho izy ireo ka antony nanaovana indray izao fanairana androany izao. Dia iny vaovao indray no hoentsika amin'ny Sainte vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola sainam-pananjana ianao tsy saraka aminay. Norman Life miaraka miasa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombotsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny sanila misy event promo smartphone cadeau bonus tombotsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tayaro amin'izay wa Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Dia tavaverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao. Haterina hatrany ny araba tompoko lasy topovavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. 27 taona i bebe Ravona Sol Christine mivarotra ny tenany mba haloha tena eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy maskarena ireo entana amidiny fa olona tsara sitrapony manome entana ho azy toy ny tavoahangy fitoeram-panafody. 3 ariary eo no azo anatin'ny iray andro ka izay no tsinjaraina sy ezahina izy tahiry na zato ariary aza tsinjovina ny vody andrimerika hoy bebe Christine fanadidina no tateriny onina saina. Ampolo taona no nivarotany bebe Ravona Sol Christine ety Ambodavenina commune Angadimanga district Antananarivo Atsimondrano. 7 taona zao ny tenany ary ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro omen'olona azy no amidiny eto. Zao ihany ohatr'izao ihany dia efa mivarotra anana mivarotra pokatsaka sy voatsilefy mokonazy dia ohatra ny sonitra ny vidiny dia tsy dia nanao an'izay tsony fa tavoahangy matsy reny mba men'ny olona boaty kely ireo ndray misy manatitra ihany koa mba amidiko ny olona tsara sitrapo kiraro ny olona apetrany amidy rehefa lafo izany amidiko 4 arivo dia mba mahazo arivo tsy ndraindray misy entana men'ny olona hoe amdio dia mba makapahany kely aleo tena iantohan'ny sakafony amin'ny andavanandro sy vidianany izay mahafinaritra azy no antony anaovany ity asa ity raha ny nambarany. Tapany maraina ihany izy no eto amoron-dalana eto fa ny arivo maka kitay ho ataina. Isan'andro ka hatramin'ny isan'andro mandrapahatonga ny sabotsy fa lahady tsy maintsy makany am-piangonana mba hividianako an'izay mahafinaritra amin'ny vatako. Ohatra hoe akanjo, satroka, kiraro, kapa. Zany hoe zafikely ny rahako mipetraka fa mivadiko efa maty tamin'ny 420 dia za tsy nanambady tsony mba mahazo 5 arivo raha tena mandeha ny tsena raha miditra amin'ny mpianatra dia mahazo 5 arivo
fa zao tsy mandeha mimpianatra dia 3 arivo eo no azo mandany 2 arivo eo a satria vary raika apoka dia ny laoka sy ny labzi sy ny kafe kely fa ny kitay tsipina kitay rehefa amin'ny riva fa tsy mivarotra. Maro ireo naneho ny fahavononany anampy sy anohana ny bebe Ravaona Solo Kristine araka ny tao amin'ny page Facebook ny Vaovao Cool TV. Isy ny lamina amin'izany isorohana ireo tranga samihafa ary ampahafantarina eto amin'ny fampahalalam-baovao sy anatin'ny pejy hatrany araka ilay fomba fiteny tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Tsy hita izay mahavelona fa efa asa fanao dia tsy maintsy totosaina sy ajaina. Izany hoe raha tsy mahita aloha androany izany dia efa mba misy olona fakako dia any amin'ny makavary ohatr'izay dia mahazo vola rapitso dia mandohany azy. Fanarahanay izahay eo amin'ny foana mividy dia efa matoky ahy izy entina fampitokisana ilay zavatra. Malona ny hetsika nataony vahoaka sasany manohitra ny tetikasa famokarana rano fisotro madio ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka ny farany herinandro teo nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna. Laza izy fa tsy amin'ilay tany fivelomany ireo mpanao fihetsiketsehana no hanaova ny tetikasa andaniny nanoho ny hetsika ireo vahoaka ka nangataka ny hamindrana ny tetikasa any amin'ny toerana hafa mihitsy. Fanadidina no tateriny Gabin Eloa. Tauriny fihetsiketsehiny ireo vahoaka manohitra ny fananganana fotodrafitrasa amokarana rano fisotro madio tao amin'ny commune Ambohitrimanjaka izay ny yahiya fa amin'ny toerana fivelomany no anaovana ny tetikasa nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna. Ity farana izay nanamafy fa tsy amin'ny toerana fiariny vahoaka io no ametrahana ity tobo-pamokarana rano ity. Raha mijery zany atsika amin'ny sary dia ity no tetezana Ambohitrimanjaka. Ity ny laram-baovao iny mandeha hitatsika izay mitonga ny andrano tapahany iny. Dia eto misy station any Jirama eto dia eto zany no anaovana ny tetikasa io amin'ny fokotany Ampahamanga. Ity zany ny tetezana Ambohitrimanjaka. Dia ity rehetrarehetra ity zany izay tany borika dia tsy misy voakitika na ny kely ara tsisy totofa na tsisy amidy tsisy atao ninina fa dia mipetraka ho azy amin'izao iasan'ny olona andavanandro ohatra ny fiasany hatramin'izay fa ny tetikasa zany dia eto izy. Ity ny azavaina androany zany satria betsaka ny feo mandeha hoe hototofana ny tany amidy amin'ny karana sy ny sisa atary amin'ny faritra Mabelona ary dia hototofana daholo. Dia tiana zany manamarika sy milaza fa tsy misy an'izay velively eto fa dia io apetraka io io zany ilay tany izay tany borika amin'izao fotoana izao toy ny rehetrarehetra toy ny tanimbary tsy misy voakitika reny na ny kely ary afaka mamboly vary ara-dalàna tsara mivoaka ny Ambohitrimanjaka fa tsy misy fiatraikany mihitsy amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ity ny fambolena izay atao aty amin'ilany ety. Andany dia nanofi ny fitakiny ampijanonana anio tetikasa io ireo mponina izay nanao hetsika izy ireo izay nilaza fa tokony afindra amin'ny toerana hafa mihitsy ny fananganana ity fotodrafitrasa ity. Olona zany izay mba ho ajanona tanteraka ho foanana ny tetikasa famamonana vahoaka tompoko. Izay eto Ambohitrimanjaka dia manana planinina maty-paiky ririna ohatr'izay zay manao borika. Rehefa tonga ny fahavaratra makatrondro amin'ny toerana io zay ary izay tompoko tsy mangataka. Tsy mbola nangataka izay ary rano fisotro madio zany tsy mbola nisy nangataka rano tany an-tranon'olona tato aminay meo rano aminareo fa manana rano fisotro madio tompoko ny Ambohitrimanjaka. Asa ny ilaina Ambohitrimanjaka fa tsy rano fisotro madio. Ka eo anatrehan'izany ny fotodrafitrasa zay tsy misakana dia efa tsy mety an'ilay commune Ambohitrimanjaka ilay rano fisotro madio fa rano ambolena ny tianay. Ka inona mbola anaovana amin'izy hoe ao amin'ny tele hoe tsy maintsy aleko na tianareo na maninona hoa ilay tetikasa raha afindrany amin'ny tany tsy veloman'ny olona na ambolen'ny olona satria be dia be ny tany azo anaovana izany eto Madagasikara. Be dia be ny azo anaovana zany eto Ambohitrimanjaka fa ilay Ambohitrimanjaka ve zany tena ratsy mihitsy rehefa ve tatsaha? Ratsy hery zareo ny tatsaha? Raha mbola anao abzizy monsieur le maire hoe tsy maintsy atao asakasaky monsieur le maire fa izay aloha izay vahoaka dia miteny hoe lavao ny tokotaninao omeo an'ilay olona mangetaeta rano madio. Tsy ivina fa velarantany 7 hektara ao Ampahamanga commune ambanivohitra Ambohitrimanjaka no voalaza fa ametrahany fitondrana fotodrafitrasa amatsina rano fisotro madio. Amokatra rano 3 alina metatra toratelo ity fotodrafitrasa ity ka ny 10,000 sy 1 alina metatra toratelo amin'izany ho an'ny mponina ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka ary ho an'ny vahoaka ny Taosy sy Antananarivo renivohitra kosa ny 10,000 sy 1 alina metatra toratelo ambiny. Ankoatr'izay dia momba ny fitakiny ireo vahoaka amin'ny tokony amatsina rano ny tanimbary nilazany teo anivon'ny commune fa efa mandeha ny asa momba izany ankehitriny. Famboarana rano ambolena
dia efa manao ny commune ary tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ity tetikasa ity. Mazoto mandrara ny tanora malagasy fa misedra olana izy ireo eo amin'ny fisitrana fiofanana sy fahazoam-baovao eo amin'ny tisehatra ity. Raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny tanora, mbola vitsy izy ireo no tafiditra ao anatin'ny tambazotra ny tanora mpandrara. Gabay eloha. Nandritra ny efatrandro nanamarihina ny andro raisam-pirenena ho an'ny tanora tamin'ity taona 2024 ity izay nanomboka ny 12 aogositra teo. Nahitana etsika avokoa ny teny anivon'ny fitalevam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena misa 420 manerana ny nosy. Ho an'ny teto andrenivohitra dia nisokafana tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny fankalazana tamin'ny andro voalohany. Ary nitohy tamin'ny alalan'ny tsena be ny tanora ny etsika tamin'ny andro faharoa izay nahitana tranohevana andraisan'ny tanora mpandraharaha avy amin'ny faritra manerana ny nosy anjara. Zavatra vita amin'ny rafesiny satrana. Izay ny mampiavaka amin'ny faritra boeny misy satrana, misy rafe, misy crochet, misy panier tsotra reto, misy porte-clés, ny ary malagasy koa manao sary sady manao asa soratra arazy zay dia avoaka sy raketiko ny talenta malagasy. Pignata vita amin'ny carton recyclé nanamboarana anazy dia papier crépon na papier de soie. Ny ampiasana anazy rehefa misy fety dia asiana bonbon anatiny dia tapena na mason'le olona hikapoka anazy dia efa misy baton sy masaka miaraka amin'le pignata. Rehefa anniversaire moa zany ny tena matetika ahitana anazy ity fa mety ihany koa na mariage, baptême, resaka circoncision, didipotra. Le izy vita teto Madagasikara. Afaka mandraraha ny tanora raha toaka ampy ny tosika avy amin'ny fanjakana sy ny ray aman-dreny ahatongavana amin'ny sehatra matianina. Na izany dia zava-dehibe ny mikambana sy miditra anaty tambazotra ny tanora hoy ireo tanora ny joro vavolombelona. Start-up anankiray amin'ny fahatsitasy anisany mamokatra resaka vainga tapis aloha zay anisany nahazo ny tetikasa meilleur projet innovant miaraka tamin'ny région Aquitaine tamin'ny 2021 nazona famasina tamin'ny zareo vokatra vita avy amin'ny tapis zany na vinaigre vita avy amin'ny tapis na divay tapis na confiture vita avy amin'ny tapis nataonay daholo reo. Tetikasa anankiray mahasarika aty amin'ny faritra Afrika izay anisany hitondra ho avy ny faritra Afrika dia anisany labellisé zay tamin'ny resaka fort palmarès tamin'ity taona ity. Raha vao tanora mandraraha rehefa manomboka dia raha te ahita opportunité na te hivelatra kokoa zany dia tsara miditra anaty réseau na anaty club na ohatrany amin'ny resaka fandrarana satria ahitana opportunité dia manampy amin'ny visibilité dia mety ampisokatra ihany koa ny entreprise ny tanora. Manodidina ny zato ny tranohevana ndray anjara amin'izao fampiratiana eny amin'ny tsena be ny tanora izao ka ny 90 amin'izany dia any tanora avokoa. Midika zany faliana amin'ny fandraharaha ny tanora malagasy fa saingy mbola tsy ampitosika eo amin'ny fampiofanana sy fizaram-baovao momba ny fandraharahana. Arak'izany tokony hijery manokana momba izay ny tompona andraikitra tsirairay. Manana ny lalàna mifehy azy ny fandovana izay ao anatin'ny lalàna sivily na ny code civil malagasy. Tafiditra ao anatin'izany ny fanantonana notera fa ny antota taratasy manan-kery hatrany. Mbola olana eto amintsika nefa ny tahotra miditra birao indrindra ireo olona avy any ambanivohitra araky ny fanazavana fanadiadiana. Fandraisana fananana zo na adidy avy amin'ny olona maty ny atao hoe fandovana araky ny lalàna na araky ny testament. Testament izay taratasy ara-dalàna nosoratany olona iray izay antsoina hoe mpanao testament anehoany ny fizarana ny fananana rehefa maty izy. Hita ao anatin'izany ireo afaka mandova sy ireo tsy afaka na esorina amin'ny lova. Hita ao ihany koa ny tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny sitrapony na ny antsoina hoe exécuteur testamentaire. Afaka apetrany ao anaty testament ihany koa ny toerana andevenana azy izay mbola vitsy no manao izany. Efa misy ny lalàna mifehy ny fandovana izay ao anatin'ny lalàna sivily na ny code civil malagasy. Mizara roa io lalàna io izay antsoina hoe dévolution légale fizarana araky ny lalàna ary misy ny fandaminana amin'ny alalan'ny testament. Ny voalohany mandova dia ny zanaka ho antsika malagasy dia hoe misy ray dia misy reny fa ilay zanaka tenenina atao anatin'ilay fandovana dia zanaka zaza azo ara-dalàna. Fa roa indray raha ohatra hoe tsy eo intsony ilay zanaka nateraka izay vao ny zafikely dia ny fatelo izay vao ilay ray aman-dreny niteraka no mandova. Raha tsy eo indray ilay ray aman-dreny niteraka raha efa maty izy dia ny anadahany sy ny anabaviny na
iray tapo iray tapo dia io le iray tapo io koa mbola mitovy amin'ilay zanaka nateraka ihany iray tapo legitima ny ray aman-dreny zaza ohatra hoe efa matindray le anadasy ny anabavy iray tapo dia ny iray tapo amin'ny ray aman-dreny niteraka indray no mandova zany dia vady vita soratra na ilay antsointsika hoe conjoint raha sanatria tsy itsony ireo olona rehetrarehetra voalaza ireo dia zay vao ny fanjakana malagasy no mandray any ilay ndova zany. Manana ny anjara toerana lehibe ao amin'ny fandovana ny notaire izay mpiasa mpanjakana manam-pahaizana manokana amin'ny lalàna izay manamarina sy manome hery ara-dalàna ny antota taratasy rehetra. Ny tena ilaina ny notaire moa zany dia maro satria ny taratasy anankiray tsy valide iny raha tsy amin'ny alalan'ny mandalo amin'ny notaire aloha voalohany indrindra dia ny taratasy anankiray ihany koa raha ohatra ka isika irery ihany manao anazy dia afaka mivadika osoka iny fa ny présence ana notaire dia afaka mamelanja ny taratasy anankiray ohatra ao anatin'ny fandovana zao misy ny fandovana misy didi-pananana dia raha vao misy didi-pananana navelan'ny maty ny fandovana efa nandalo notaire zany iny taratasy iny dia tsy maintsy mbola notaire ihany koa no milaza an'iny fandovana misy didi-pananana iny. Anisany mbola olana eto amintsika ny tahotry ny olona miditra birao indrindra ireo olona avy any ambanivohitra araky ny fanazavana azo atao ny manantona commune anontaniana ary akana ny amagivango mahakasika ny notaire ho zava-poana fananana raha toa ka tsy manana taratasy mazava ahafahan'ny fandovana manan-kery. Efa manomboka hita amin'ny sehatra iraisany pirenena ny letany biara malagasy fa tsy mbola ampy ny tohana antony antsony mpisehatra ny rehetra nampy azy ireo amin'ny fanohanana ampiroborobo ity taranja ity ny mpilalao antsika malagasy raha tsy ahivana dia tompon-daka eran-tany ny farany taona 2024 fanadihadiana. Taoriny fibatan'ny mpilalao malagasy teo amin'ny fiadiana io tompon-daka eran-tany tany Malta ny 2024 teo amin'ny taranja biary dia manomboka mamiratra sy atahoran'olona ny mpilalao malagasy. Isika aloha tsy mbola ao anatin'ireo le firenena ikoizana amin'ny biara malagasy fa tika efa nahazo fa résultat tsara be indray mandeha zao tika dia monsieur Daniel Ndremiadza ohatra tamin'ny 2022 zao izy nanao ny championnat du monde tamin'izay tany France nanao tamin'ny 8e de finale izy nandresy ny tenant du titre champion du monde en titre zany zao ohatra ary zavatra tsikaritra avy eo tamin'ny nandeha tany Malta efa manomboka mailomailo ry zalahy amin'ny tsika malagasy zany hoe raha tombana somatsara ny resaka fanomanana rehetra resaka matériel sy noatra zany manam-panantenana lehibe isika. Araka izany dia mila ezaka ho an'ireo mpilalao fa ihany koa mila fanohanana avy amin'ny mpankafy praitandrazana ary fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera piahy ireo mpisehatra ireo izay nanamafy nandritra ny fivoriana stratégique nataon'ny solotenan'ny Kiloba tamin'ity volana ity fa mila fampandrosoana sy fanitarana ity taranja ity eo amin'ny sehatra nasionaly isam-paritra ary iraisam-pirenena ihany koa. Ankoatr'izay dia namolavola ny solotena avy eto an-toerana amin'ny fiadinany io tompon-daka eran-tany eo amin'ny Black Ball atao any Afrika Atsimo ny 20 oktobra ka hatramin'ny voalohany volana novambra ny taona 2024 ny fikambanany. Tafatsangana tamin'ny fivoriana ihany koa ny birao hitandana ny Union du Biara Malagasy. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena olona manodidina 53 no namoniny ary 17 ireo tsy hita popoka ao Pakistan amin'izao fotoana vokatry ny mafy ny firotsaka ny orana tany an-toerana ny alakamisy lasa teo raha ny tatitry ny fahefana ara-paritra misana ny fitantanana ny loza androany. Efa naratra 3 andro izao ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy voina ary mbola mitohy androany alahady izany araky ny vavao avy any an-toerana. Dia iny vavao avy any ivelany indray tompoko lasy tompoko vavy no entsika mamarina ny fampalalam-bavao amin'izao alin'izao isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao ho an'ny raha pitsondray veloma tompoko.
projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.